Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe poizina mahery vaika. Nosoratany Niami, hovelominy Rakoto, Sinaiza, Bruno miaraka amin'ny Anjarliva sy Oly. Nandre feo sy nanatotosa tovra zana mamonjy sy Olosoa. Vero aiza ianao e? Ohatray faizako ary to Vero e. Ohatry mbola tsy tonga atao trano foana hatramin'izao nefa andro amin'ny norona sasany hariva nge zao e. Sady ny trano ty navela ny korotana fotsiny teto fa tsy mba nalamindaminy akory. Mety hoe nisy dimaika ny vonjeny tampoka kosa angamba de tsy vita ny tsony nandamina trano fa aloha laniko vetivety reto ka nefa tena efa reraky ny asa zany sady nonako. Ato trano koa ty tsisy masaka akory. Oe, tsindra kely ve zany notomany be atsy-ambadika ato zany e? Laso. Oe, tena izy mihitsy. Fa lasa izy Vero e. Maninona koa no vela rery ato zazakely ty. Jereo fa mipitrapitra kely ery izy zany. Mety nona angamba zao izy io. De sanatria ka nisy nanjo azy ve any. Aza hitako ane zany. Tompo, arovotsinjovy ny vady malalako iny mba tsy ho voasaritra ny ratsy amin'izay lalana ombany. Matoko ny fitatrananao ary Tompo. Amen. Hainao efa ato e. Ary mba nirava loha kosa kaiko. Vero, fa taiza ianao e. Narary angahy ianao sa naninona e? Taiza ianao ry Vero tsy miteny ianao fa mivandravandra fotsiny eo. De maninona koa zao any banjinao ambony ambany ohatran'io ka. Fa very angahy ianao sa voan'ny tambery tany ka Nandeha nitady fahasoavana ary solo fa tsy very zany Nitady fahasoavana ho an'ny tokantranontsika fa efa tsy lasa tsony ty fahantrana lava enana to tokantrano ty. Nitady fahasoavana ho anandray ianao ry Vero nitady asa ve? Tsika nge fa mifanaraka fa za ihany aloha no miasa fa ianao mijanona mikarakara ny sindrakely zanatsika mandra-pahalehibe ny. Sady tsy azo atao ambany zavatra ny koa ny fikarakarana ny tokantrano na de hoe sahirana ohatr'izao azy tsika. Mba miafiafy kely eo reo aloha ry Vero Tsy azonao mihitsy. Inona ny tsy azoko ry Vero jereo nge fa voanilozanao fotsiny tokantranotsika de mikorotana ambony ambany. Taiza marina aloha ianao de maninona tsy nentina nanaraka anao sindrakely fa navela ny tomany tato fotsiny. Tamin'ny firy zao ianao ny ala tato ka? Nandeha nivavaka rery solo Efa tramo maraina ny ala tato raha zay ny tiana ho fantatra. Nandeha nivavaka? Ino De efa tramo maraina ahoana koa de navelanao rery teto zany zazakely io raha azoko tsara. De maninona nefa n'izy raha vela rery ka? Zay zaza ray very solo no anakanatsy anompon'Andriamanitra. Vero Inona so de mba tsy rariny zany zavatra ataonao zany zaza tsy manatsiny ingio fa maninona ianao mampijaly zaza ohatr'izao Tsy rariny? Eno Tsy rariny ahoana? Ary zany faniratsirana an'Andriamanitra ataonao zany mba rariny moa zany aminao Adininao nga le ao amin'ny Jeremia toko fa 5:12 hoe iloziny ny zanakao kamboty fa zany ho amelona azy. Ary eo ka atokia ireo mpitondra tena ao aminao. De zay nanatanteraka ny didin'Andriamanitra raha ngaty fa tsy nampijaly ny zanakao zany akory Ok zay ry Vero aleo zany hoany fa ndao aloha hikarakara sakafo ary. Zaho koa zany efa tena nona be mihitsy. Sady tsy tiako hoe zany koa nge no ampikorotana ny tokantranontsika milamina tsara ty karakara rery eo nanao fa tsy mahavita Za efa voky fanahy masina. Tsy ny mofy ihany raha ngaty ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Fa adinina loatra ny nahazo anao tany Vero Nilatsahan'ny fanahy masina tany angahy ianao sa naninona ka? Ary ny mahazo anao sy ny nampahatra velona anao ohatran'izao nga tsy mba esanao saina Tena valony any mihitsy aloha zany resaka zany ka. Aleo fa karakaraika ny sakafontsika raha reraka ianao Anao sy ny zanakao karakaraina fa tsy hinana tsony ampy ihany fanahy masina ny raisiko androany. Zany ka tena mba hoe fivavahana.
Osola, fa ahoana ny tarabe ohatran'izao foana sy vao tonga dia ampiasana e. Tsy mba matahotra ny voaroka angasy ity, sa hoe efa ela ny asana tato dia tsy matahotra ny ninona intsony. Sola, isiany e zany resahako zany. Ahoana? Ohatra, ay dia tsy mihaino akory zany se io a. Za fotsiny no resaka amin'ny rivotra teto. Fa maninona aloha ny tarabe ohatran'izao sy vao tonga dia ampiasana ho a. Zay tara mihoatra niny telo anie atao ampiasana dia voaroka ny solo e. Se nefa tato ato a, tara foana. Raha piasa vaovao mbola nandalo sedra aloha se angamba dia efa voaroka mihitsy e marina e. Tsy maninona ka mitaro se. Sady tsisy ninina zany se fa mba tsy tafafomaraina fotsiny dia ohatry ny tara foana vao tonga aty. Sady le fitohanana sy filarana bisy koa nge ainy se ihany e. Osola, hatramin'izay nefa se a, tsy mba tary zany. Se foana hatramin'izay ny tonga voalohany atao ampiasana ka zay nge mahagaga io e. Ka efa mba tonga voalohany foana ary sy hatramin'izay dia mba tara kely indray azy zany zoko. Tsy voatery tonga voalohany foana koa nge za e. Fantatra nefa manana olona ny sena dia tsy lasa azy. Jereo ne reto asa mbola tsy vita se jereo. Loza ny se milalao stylo fotsiny fa tsy ny asa ary no ataoko. Oay, ay tokoa mo asa mila vitaina maika retoko. Mazo to se fa mita an'reto vetivety ary aloha. Aleo fa apiko se. Sady reo anga ho vita ny se vetivety zany solo. Ka so dia ny an'sy indray tsy vita eoko. Ny any efa vita daholo leo solo e. Fa zao se la zao mora misy sorana fa namanseny ahy e. Ny fampizarany mata sy ny masaka foana sika hatramin'izay dia ahoana indray ary ka efa miteny amin'ny siary jona fa tsisy ninina zany ho a. Betsaka loatra ny asany anjehantsika tato ato zay dia ohatra mitaky ny arerahana rehefa alilako. Dia izany ve no antony mahatonga ny se ho tara foana tato ato solo fa heverin'ny se ho inona indray se tiako manahirana ary jona ka marina e. Tao mitady ho tezitra amiko anesy izany solo. Ka ise manahirana efa mitsotra amin'ny se fa tsy manana olana zany nefa mbola misisika foana nge sery jona e. Zafady are ary dia aza tao mahatezitra ny se moa zany. Androany iny ka saika tsy arivako mihitsy ny andro. So ihany aloha fa mba nampiny jona dia mba vetivety le izy dia vita ary aleo akabisy amin'izay fa ody aka dray marina zany filarana eto. Tena tsy azo bisy etonay raha tsy amin'ny valo alina raha izao no mitoka. Reto bisy reto koa nge rehefa arivariva ohatr'izao mampifilafila be sady mihodina an-dalana avokoa ny akamaroany. Zany ty tsy manana afa-tsy efa-jato. Aleo milahatra tena aloha fa raha sanatika mihodina an-dalana izy dia mandeha tongotra zany. Manao ahoana ianao tompoko? Ho aminao anie ny fiadanany tompo? Ohatray, fa iza koa ty vehivavy manao zipo lava be ty. Mahafantatra ve zany izy ty sa mba hoe dia resadresaka amiko eto ampiandrasana bus eto fotsiny. Jereo ty izy tsy misalasala akory manatsotra ny tanany ety amiko. Ohatry ny olona efa hoe fantany hatramin'ny ela ireny. Manao ahoana ianao? Raha tsy diso dia ianao no isolo vadiny madame Very hoe? Fa izaka ianao aloha raha tsy mahadiso Ianitra tompoko. Mpiara-mivavaka amin'ny Very re ahy e. Sady namana efa hatramin'ny ela be. Nitsidika ny Very tany aminareo tamin'ny herinandro dia hitako to ny sarinao. Azafady fa tsy malala fomba nijerijery ny albominareo Tsy maninona ka sady natao jerena koa nge ireny. Fa ny tsy azoko mpiara-mivavaka amin'ny Very ianao mba hazavao efa tena tsy azoko mihitsy azafady. Tsy azonao ve? Eno mbola tsy nitantarain'ny Very taminao anga? Mety hoe atao surprise ianao koa angambako. Tsy mbola mitantara ninina momba anao tamiko mihitsy izy ka. Zany tena sambany andro any zao vao nahino an'izany anarana ianitra zany ka. Dia mba hazavao ile hoe mpiara-mivavaka amin'ny Very ianao? Mpiara-mivavaka re mpiara-manompo ny tompo e. Ny tena marina
dia mpiara-mianatra efa hatramin'ny ela za sy verivadinao. Classe de seconde zahay no nanomboka niara-nianatra ary tena mpinamana be mihitsy a. Vao vita nefa ny baka dia tsy tafahoana intsony izay satria izy mbola nanohy fa za nipetraka tany am-banjatany foana hatramin'izay dia zao indray vao nifindra teto tanahy. Ay, dia taiza ho any ny aonanareo dia oviny e? Voaingana ihany ka. Ray volana angambo izay raha nisy. Sendra nitsena teny Nosy izy no hita dia nanomboka tamin'izay ny faneraserahanay. Za sy ilay vadiko tamin'izay sendra andeha ampivavaka mihitsy sady nitondra fiara. Dia nitaominao hivavaka tany aminareo zany izy? Tsy dia hoe nitaomiko loatra fa efa izay mihitsy angamba ny sitrapon'ny tompo hoe nitaomin'ny tompo re izy. Hitako hoe resy lahatra avy hatrany izy vatany vao tonga tao am-piangonanay. Androana azy ane izy nivavaka tany aminay e. Vavava mihitsy sady miaiky hoe tena mahay mavavaka hono le vadiko. Ao aminay koa mantsy nke ny valim-bavaka eo ny eo e, valim-bavaka direct. Fa mpitondra fivavahana nga zany ny vadinao ka? Ie, mpitondra fivavahana tokoa sady filompanorona le fiangonanay mihitsy. Ay, tsy mahagagy. Enao koa ane afaka mivavaka ao aminay raha tianao e. Sady ao aminay ane hoa eo ny valim-bavaka fa tsy mba tahaka ny an'ny sasany e. Tena mahatsiravina na mijery n'ity vehivavy ty aza ka. Ohatray, to lasa saina be ne enao zany e. Eny e, eritrereto tsara aloha e. Miandranareo foana ne tompo e. Tsy avy atsy ny marina aho izy fa ny mpanota mba hibebaka. Ao amin'ny loka toko 5-2-4 izany e. Ilozako angamba ianao aloha fa ty tongo ty mibisa andrasako e. Ay. Veloma. Dia raha mba mety ange dia aza delingelenina amin'izany loatra mivadiko fa mety ampikorotana ny tokantranonay zany e. Ay, veloma re. Dia samy mitahiny tompo e. Mampamanga ny mivero any re. Asa vao mandeha aloha izy raha pitso a. Mety marobe matsy mivavaka ao raha pitso satria fandraisana fahasoavana raha pitso. Hay, dia efa mianatra ny mody alina koa. Naninona ny tsy natory-tany mihitsy e. Ohatray, ary iny ty mampivandravandra sy mampijajirika anao eo atokonana eo. Tsy mahay miditra ngasa miandra-pandrosoana. Zao ve ianao ro malala vao mikarakara sakafo efa mivalo ora sasany inge zao e. Tsy saranao aza ve mba mikarakara e. Ary aza be monomonina moa e. Efa mivalo sasany zao ko zao ianao vao malala miditra ny trano. Mbola ny asa ngia e. Sady hainao ihany ny biso rehefa fotoana ohatr'izao. Za koa raha ngaty mbola mivavaka. Mivavaka niaraka tamin'ny anitra. Fa taiza ny nalalanao any anitra? Ay moa dia efa sa manala baraka tena ny ampiangonan'olona any tianao ty ry vero. Manala baraka tena hony. Zany e. Ao amin'io fiangonan'io irery any ry solo no ahitana valim-bavaka eo no eo a. Firy taona moa ny vavahantsika tao amin'io fiangonana ivavahanao io fa hatramin'izao tsika tsy mbola mahantra foana Vero a. Manginy ianao e. Za tsy didinao amin'izay fiangonana tiako ivavahana fa zay ahitako valim-bavaka eo ny eo ihany ny ano hidirako. Rehefa tsy anaraka ianao mahazo mivavaka any amin'izay ivavahanao any fa za tsy miala ao amin'io fiangonana ivavahako intsony. Tena tsy napozitra hanana toetra ohatr'izao mihitsy ianao ty ry vero. Tsy napozitra ho tahaka ny volomborona ohatr'izao ianao. Inona loatra ny nahazo anao tany ry vero Ay, volomborona no heveranao a. Raha tsy volomborona tokoa ve moa atao mpiandry trano tahaka izao. Tsy avela iasa fa atao mpitaiza zaza fotsiny. Tady dy ry vero ny finoana sy ny fivavahana dia tahaka ny hazo ray maniry eo amin'ny tany ray ihany. Ny tena zava-dehibe dia ny fikolokoloana azy androbona sy andatsam-pakalala fa tsy ny famonoana na fanoloana azy azo hafa izay tsy mety eo amin'ilay toerana akory. Alohan'ny ambolena azy dia mila jerena tsara aloha ny toetra n'ilay tany sy ny hazo mety aminy. Dia ahoana koa? Ny hazo raika io na tsara tahaka n'inona aza rehefa ozongozonina foana na rivotra kely tsy misy dikana aza dia mahazera azy. Tsy roesinao lahatra amin'izany mihitsy ary solo marina e. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:17 misy an'izany raha tsy hainao. Tsy nahoan'Andriamanitra ny androny tsy fahalalana fahizany fa asainy bebaka daholo kosa ankehitriny ny olona rehetra amin'izao tontolo izao. Eny fa tsy misy fahatsony izany Andriamatoa. Tamin'ny androny tsy fahalalana no azonao ny gobonina tao amin'io fiangonanareo tsy ahitana valim-bavaka io fa tsy amin'izao tsony.
loary aloha ny sakafo raha masaka fa tena refina mihitsy ahy zany. Amin'ny manaraka indray tsika manohy an'izany resaka izany ka. So ihany fa mba nirava aloha tsika androany ka. Ono tonga dia hody angasy io sa hoaizaka? Tena tsy hitako mihitsy resety izy ataoko. Soloa fa inona foana mahakivikivy ansety tsy atoandro tsy maraina tsy hariva fa dia manjomotra foana tontolo andro tena marina. Tsikatro fa tapato zay se tena lasa saina be foana nefa dia tsy maninone tsy sisika mantatra ny olona se aloha raha ohatra ka tsy tatary se ny alahelo ambara mikavana mantso ny zaka ny tompony ihany aloha. Eny efa saika tsy tantara ihany nefa moa sika siatra amin'izay ohatran'ny fampizarany manitra sy ny masaka ihany dia aleo fa ho tantaraiko any siara. Fa izany mihitsy ny tokony ataonsiko. Kandraso aleo tsika makatoerana amin'ny lamy mihitsy epitetsy aloha dia sady mba misotro kely tsy manino zany ka. dia zay sy ny zava-misy ainana izy vero tena tsy hitako mihitsy atao na zazakely azy nge tsy omeny sakafo indraindray diso manaraka botolo zay lazay ny baiboliny ihany fotsiny izy dia ny zazakely no ataony soronako. Ve zany solo zany eny tsy mahagaga aloha zany zany seno atao hoe toetrambehivavy aloha ka zao ny zavatra toy izany mihitsy no tsy mba nidirako ampiangonana ntsony. Tsy resy lahatra amin'io resaka fivavahana reo sy ny fombafomba ny tsony zay kosa aloha ka fa tokoa se hatramin'izao dia tena tsy niditra ampiangonana tsony aloha se tiako ary niveriko hoe vazovazany singa izany zay zany mahatonga an'se miasa mandritra ny 7 andro gaga fa to isaky ny alarobia indray mantsy ny anseny repoko zany aho tsy mivazivazy am'se amin'izany mihitsy ny ary efa zay dia tena izay tsy miemotra amin'ny fanapahan-kevitra zany asolo zay ihany jona fa dia lozinina kotony nanjoanse sa hoe nianatra dia navita nanapirofo zay kely mba takatra ny sainse ty dia Andriamanitra ve ny faninanana ary jona loza eno loza amin'ny aona kosa tsy nianareo miseho azo kristianina amin'ny andro alahady nefa mangalatra ko alatsinaindreo ve ny tena loza sady tsy mifaninana amin'Andriamanitra zany asolo zany mihitsy ka manao zay azoko atao fotsiny dia tsy manao zay tsy tokony atao kokoa vita jona dia tena fietahana amin'Andriamanitra ve niveriny se fa hoe atsara ny tenany siarika ataoko fa tsy ilaina pirofona akory ankambo zany se ary raha pirofo moa mitadiaviny se dia jereo reo trano be vitako reo miisa 4 izy reo ary mbola nikasa anamboatra iray aho atsy ka aza tapahany se aloha ny teniko hoe zao ny tena marina sola 5 taona zao no tsy nidirako ampiangonana tsony ary nanomboka tamin'izay 5 taona zay dia tsapako ary voapirofoko fa tsy nitsahatra ny atsara ny fiainako tsy namorombola ary tsy nangalatra fa ireo fandaniana rehetra nataoko tany ampiangonana no nanokanako fitoerana manokana dia navitako an'ireo se ono ary jona azafady angenao ahoany iza ny zava-dehibe amin'ny siary ny fiainany se mie tsara sy ny fanana amin'ny se mitomba andro aman'alina sa ny fanahany se mety ho very any amin'ny eloka zao kosa aloha tsy niteny tamin'ny se mihitsy any aho hoe tsy mino an'Andriamanitra nylazaiko an'se toe dia hoe 5 taona zao tsy niditra ampiangonana ny tsy fidirako ampiangonana tsy midika koa hoe tsy mino an'Andriamanitra tsy midika koa zany hoe tsy mivavaka tandrimokely solo sady mino an'Andriamanitra no mivavaka ka ahoana jona eny tsy azoko ina ary ny dikan'izany mivavaka ihany ange zany se ohatrany hoe miresaka amin'ny zazakely reny ranga miresaka aminareo sady mampiditra se ny mamoaka teo se nilaza fa hoe efa 5 taona zay se tsy niditra ampiangonana ino zao ndray se milaza fa mivavaka ihany sa mivavaka amin'iza zany se jona osola dia tena tsy ho azony se mihitsy zany tiako atongavana raha tsy ho azavaina amin'ny tsipoliany ka azavao ary inona ny antony tsy idirany se any ampiangonana ray zany ka azavao ary hoe
satria leo fanambakana setia ny zavatra tsike koa de ny hoe olona mitovy amiko zao ihany no ivavahako sy ho tompotso angatsy tadidiny se le angano fampimezina fitantarantsika tany am-pianarana taloha tsy misy hafa amindreny eny ny fivavahana hita eto Madagasikara setia ary tsy hoe ny fivavahana irery ihany fa tena ny fiainam-pirenena amin'ny akapobe mihitsy saika voafoaka an'iny avokoa tsy tadidiko zany angano zany sika fa ahoana moa zany ka de mbola iveriny tantaran'izany koa ve ary se tsy ho ariva eto indray ny andro ka fitiany fohifohy fotsiny ary tsy maninona fa mba ho fanomezana fahafapo anse ary de ho fitianiko fofola izy. ay ve iny zany lazainy se zany fa tena manana tonga ho ase iny ary iny no iainantsika eto am'izao fotoana izao azonse ary mino aho fa mbola noho iny koa no mahatonga ny firenentsika tafahitsoka lany loatra an'izao se tia ahoana moa izy teo ny olona tena mahay sy mazoto mianatra mahavita manao ny fianarany sy milofo mafy de lasa dokotera moa zay zaika zay mihitsy de zao de ny olona belo sy mpigafigafy indray tsy mahavita manao ny fianarana firy fa BPC na baka ny maro-pahaizana de miala aveo reo lasa mpitaingina tamboa sy tia migafigafy de ny hafarany lasa mpitarika grevy malaza be de aveo lasa mpanao politika satria tsy mahazo manao politika eto amintsika raha tsy olona malaza ahoana de reny indray nefa aveo no mitantana ny mysteri isan-karazany sy ny fitatranam-bolo ambonimbony tase zany de mazava ho azy arak'izany fa izy no mitantana sy manapaka ny karaman'ireo dokotera tena nianatra ireo tase fa azony se tsara fa ny tena mampimiaro se de le fahatelo ary mihitsy mahasosotra amin'le mandeha mivavaka azony se le fahatelo ahoana moa zany jona mody fanina ve se io zavao aloha le fahatelo indray de ireo olona kamo velona tsy mba mianatra mihitsy na mianatra ihany fa zava fa mianatra voatadidiko tase zany ay moa ka hoe ny olona ka mianatra sy zarara nianatra zany sady be fikafika no kapotsaka rehefa ampiasaina tsy reny olona kamo mianatra sy hoe zarara nianatra reny ve le hoe mato azy tase zany zay misy ny akamaroany reny le mody manao mato azy mody maty fa tsy hoe tena maty tokoa akory hafa mihitsy mantsy no hoe mody maty sy tena maty de rehefa taitra aveo izy de milaza atsanga tsy amanorana hoe nahita ny Jesoa hoe niona tamin'Andriamanitra nahita fahitany lasa mpaminany sy nisisa tsy voatanisa se tia de mino fa ainse am'izay ny toeny ainse am'izay ka ny toeny ve tsy hoe reny kamo mianatra sy zara fa nianatra indray no mampivavaka le mpianatra mahay lasa dokotera sy le mpitarika grevy lasa mpanao politika ainse tsara ny fandehany tantara ary tena mazava tsara am'izay izy zany zao ka izao hoe bado manambaka bado de mifampitsetitra mpitoerana eo ikoty fety sy mahakano mameno tanàna eto amintsika zay ihany ny mahagaga nefa de tsy mba misy mahatsapa an'izany akory ny vahoaka fa de variana mifanenjika sy mifanaraitsa toerana fotsiny eto za aloha tsy mivavaka amin'ny olona toy zany ary setia aleo koa tsy miditra am-piangonana zay ihany tsy azony se ve zany fa taiza aloha no nisy fiangonana nivavaka tamin'ny olona ka nivavaka tamin'ny olona ngano fiangonana nivavahanse nanompo zay fa tsy nanompo an'Andriamanitra se tia ary le olona notompoko io tsy iza fa mpangalatra teo aminay ihany tahaka an'le tao amin'le tantara kely natamberiko tamin'se teo tena tsy azoko mpangalatra teo aminareo ahoana koa fangatsy mpitondra fivavahana zany mpitondra fivavahana tokoa saingy mpangalatra izy taloha ka zany izy hoe taloha ny fiainany taloha tamin'izy mbola mpangalatra ndreka tsy ho fiainany amin'ny mampitondra fivavahana azy mihitsy ka mpangalatra aloha zany Koretianina faharoa toko 5:17 angamba misy an'izay raha tsy diso hoe na iza na iza amin'ny Kristy de zavaboary vaovao izy ka lasa ny zavatra taloha fa ny zavatra vaovao indray zao ny eo gosola ny tanany efa zatra ny tsotra se tia tsy mivokina tsony averiko am'se ihany fa ny olona efa zatra nangalatra tsy maintsy angalatra foana ny fomba fangalarany fotsiny se tia ny mety miova zay iova ahoana ka mbola hitan'se hoe namaky trano ve zany sa hoe nanao daloka
mbola hitako mangalatra izy eo am-piangonana saingy alatra masina, alatra femimpenina amin'ny hoe asan'Andriamanitra io hoe fanompona ny tompo hoe adidy masina hampahafolo-karena sisy zany fe tsy hoanisy tsy hoe raha tsy akory anie zany fa le izy miopampana ny tena tsy akasitrahako solo izay ihany. Jona, ahoana ilaina nge ny fanaonana avy amin'ny mpiara-mivavaka ny asan'Andriamanitra na ireny W petrahany mpivavaka reny izy nge tsy hoe tonga ho azy teo fa mbola reny volangoniny reny nanamboarana azy. Azonao ve le izy? Azoko izao azy. Fa tsy ilaina kosa ny fanambakana ny madinika efa mitrongo voamoana ny mbola ampilanjaina adidy mavesatra tsy zakany ihany. Tsy ilaina zany sady miopampana loatra ho aho. Inona fa niratsiranan'Andriamanitra nge zany ataony se zany. Diso seka. Aroko zany resaka zany ijanonanitra. Vaolana ny tadiaviko amin'seny ohatry ny finoko indray tia nozongozoniny seka. Tsy manozongozona ny finosia fa manao zay ahatonga saina ny seka zay ihany. Avelao zany ivalina any. Eny arako. Tsy napoziko ohatr'izany mihitsy mivaly teniny seka. Kosa kay efa tonga ato le vady malalako ko. Sady manitra ery nge izany loko zany hita mihitsy hoe farany volana androany. Matsiro ery zao io Orivero zao ve anao vao miditra ny trano efa misivy latsaka kely nge zao de maninona fa maninona ary io zazakely io no arinao rery ato foana fa tsy mba entinao manaraka anao any am'izay alehanao anitra. Vero mba asio fetrany ihany re ty fivoahanao ny trano lavo ty fa lazain'ny olona fa fotsy varavarana io nge ianao ny tena mampalelo ahy de le zazakely idinao ato am'izay ndre tsy mba hamelanao sombon-tsakafo akory. Fa van'olona zany efa tsy mahagaga tsony. Orivero indrindra moa fa ny olona mpakala fivavahana ohatranao. Ahoana ozy izy ny tompo ao amin'ny Jaonina 5:7-7. Enao ve tsy ndray mandeha isa-taona mba manokatra baiboly raha misy ary zany. Raha olona zao tontolo zao nareo de ho tia an'izao tontolo zao satria azy enonao tsara ny toyiny fa noho ianareo tsy olona zao tontolo zao satria nofidiko hiavaka amin'izao tontolo zao de ankalain'izao tontolo zao nareo. Andeo sakafo efa masaka ty tsy manan-kalahatra indray de manodikodin-dresaka ngara solo eny ary soa ihany aloha ny sakafo na izany azy. Raha mariko efa tena manenjika be mihitsy kozy. Zay Vero. Ndry inona ny mampivandravandranao fa tsy ny sakafo no aroso sa velangatsika io sakafo io vao aroso de enao rery no mihinana amin'izay satria za tsy mazaka vary mangatsika. Vero nga moa tsy avy mivavaka tany amin'ny anitra indray moa ianao io ka de maninona tsy aferanao zany mba olona avy mivavaka ihany ve ianao Vero de ohatr' zany ny fomba firesako ambadinao aza mitsara de tsy ho tsarainy nareo, aza manameloka de tsy ho elohany nareo. Amenna sa ho tonono kokoa ny toko sy andininy misy an'izany ao amin'ny lioka toko 6:7 zany raha tsy hitanao de ampangino amin'izay ny vava de tsy etseno sakafo. Vero Ondry ary iny ty mampisento matsiaro ny fahotana lalina vita nga mibeba fa mbola tsy tary zay rehetra tiako no anariko sy faiziko ka de mazotoy ianao ka de mibeba. Tsy any amin'ny lioka tsony akory zany efa any amin'ny apokalipsy toko 7:7 indray no misy an'izany. Fa na izany aza matsiro aloha le laoky sady manitra mihitsy izy zany zany eny fa le rehefa mahay makasitraka ny kely vitako ohatr'izany ianao ka mahay mikarakara ianao ka mahita hevitra hevitra momba n'iny zany Vero arivariva ohatran'izao foana zany vao mody de amin'izay mba efa masaka ao ny sakafo sady amin'izay koa tsika mba loka matsirotsiro ohatran'izao foana. Rehefa za mantsy ny mahandro loka tsy misy afa-tsy ravim-bomanga sy patsa atoko. De gaga aminao ty mihitsy ary Vero tato atoko 9,000 ariary isan'andro ny vola omeko anao nefa de tsy misy afa-tsy ravim-bomanga sy patsa anao atao trano fa ataonao aiza daholo ny voly orangatia zange olona mivavaka foana isan'andro enao ngamba manome vola atao kirakitra akory
Ka ianao kosa ange tsy miteny hoe mila rakitra ianao e, tokony ho fantatrao zany. Rehefa tsy manome ianao tsy maintsy ny vola omenao ihany no ataoko rakitra. Sady eo aminay koa tsy misy olona manao rakitra latsaky ny R1,000 zany. Zareo angamba no manao rakitra 5,000 eo. Tsy mahagaga raha tsy mahazo valim-bavaka direkta tahaka ny sasanko. Vero dia R1,000 fotsiny zany ny vola ividiananao loka. So dia mba tsy rariny kosa zany tsy sanatria hoe manakana anao tsy hivavaka fa tena tsy mety zany ataonao zany Vero marina. Fa ny ataonao zany mba mety. Avelao hivalina any zany resaka zany fa so dia zany indray ny ampiady eto ka fa hoana Vero so dia mba hitanao na priminao le kopy azonay tamin'ny filalovana baolina ireny. Tena nikariko azy hatramin'ny natongavako fa tena tsy hitako mihitsy naleny. Nefa tadidiko tsara fa naprimiko tato an-trano ihany le izy. Dia le meday sasatsasany ireny koa ohatrany tsy hitako daholo nge izay naleny. Kopy inona koa zany? Kopy couture? Kopy le azonay tamin'ny baolina ho Ay ve, ka ataonao inona indray zany? Ka iny anie tsy tsika fa ny mpiara-miasa amiko e. Zany hoe mizaha fotsiny mitondra azonody. Zao koa le izy vao nisy natadidy dia hoe tsy maintsy apetraka any am-piasana amin'izay hono fa atao fahatsiarovana. Ay ve, efa tsy otsony zany. Le meday koa efa tsy otsony. Fa nampriminao aiza ka? Efa nomeko an'Andriamanitra. Tsy azoko. Nomenao an'Andriamanitra hoana ry Vero Nataoko fanomezana tany am-piangonany. Aza dia manao vazovazo ratsy ry Vero medain'olona skompin'ny orinasa ve dia nataonao fanomezana tany am-piangonany? Tsy misy mivazivazy aminao mihitsy ange eo e. Sokafo tsara ny sofina rehefa tsy maheno. Efa natolotro ho an'Andriamanitra raha zany meday skopy zany. Tsy hitako koa izay tehirizana an'ireny atoko. Zavatra ny devoly nge ireny. Ka le hoe natolotro ho an'Andriamanitra mihitsy nge tsy azoko e. Taiza le nanoloranao azo an'Andriamanitra Fa mba olona koa ary tonodondrombelona tony. Aleo fa zavaiko rehefa tsy azonao e. Mino fa rehefa manazava ela be dia mora ho azonao ihany zay lazaiko. Ianao mantsy toa lehilahy somary marani-tsaina izay mihitsy raha isaina avy any amin'ny farany. Tena azavao mihitsy aloha fa tena tsy azoko e. Ary aza dehibe vazivazy rery Vero Ao am-piangonanay misy fanampiana ny mahantra. Dia izay zavatra tsy ilaina rehetra ty an-trano sy azo aterina any dia omena ny mahantra. Tsy azo tehirizina ty an-trano mantsy ny zavatra oatra ireny fa hitoerany devoly fotsiny. Mazava aminao? Vero Ohatray, ary iny ty matera-tsembokanao vetivety teo e. Vero So dia kopahana kely aloha. Niakatra ngano tension anaovako zugarana vetivety. Zavatra lafo vidy be daholo nge ireny Vero e. Sady zay indray volamena daholo. De sanao ve? Tsy atsika nge ireny fa ny any am-piasana ry Vero e. Ahoana ny tsy hosahako e. Tsy fantatrao moa. Ninona ka? Anoany misy olona mbola fadiranovana sy mahantra lavitra noho itsika. Mila fanampiany ireny olona ireny. Tsy misy afaka nampy azy ireny afa-tsy ny fiangonanay nefa satria mpanao politika variana miady seza, ny mpanan-karena variana mampijaly sy mitsetsitra ny madinika. Ny manakomena na manana aza tsy mahavatra manome akory na dia ny ampahazato n'izay eny an-tanany mba hoe atolotra ho an'ireny olona mahantra ireny. Ny tsy manakomena moa mazava ho azy fa efa tsy manakomena raha teo. Vero tena tsy napoziko maivan-doha ohatr'izany ianao io ka. Maivan-doha? Olona mbo manana lisansa ihany ve ianao dia ohatr'izany no ataonao e. Matoa rangaty matakatra hevitra enty manampy ny manodidina ohatr'izany dia manana hevitra sy nianatra. Sa ifanadina lesona kely tsika? Mbola nahaino ianao nge za teny akatso e. Ka inona zany no lazaiko any am-piasana aminao e? Tena vehivavy tsy misaina ianao ka manao izay mahatezitra sy manafotona mihitsy fotsiny. Hitanao zany. Tena marina mihitsy le lazain'ny mpampivavaka anay. Ary eto vao tena neky fa tena mpaminany tokoa izy. Tsy maintsy izy devolana korotana ozy izy ao tokantranonao rehefa fantatra ny vadinao sy ny havanao ny marina momba ny reto fanomezana natolotra ao ny fiangonany reto. Vehivavy maivan-doha ianao ry Vero tsy saina volomborona tsy fotony marina. Io fa vao mainka mitombona le faminaniana. Ao aorianan'izay ozy izy le mpaminany dia tsy maintsy ho tsiratsiray ny vadinao sy ny manodidina anao ianao. Ary dia tena zany tokoa zao io ataonao io. So ihany afa efa nahazo vavaka manokana mihitsy. Tsy manaiky an'izany ary Vero ninona fandemetsaina azonao tany ka zao no izy. Tsy maintsy alainao miverina eto izay kopy sy meday izay raha tsy izany ianao dia za mihitsy no ankazy any miaraka amin'ny lasantsy dia dorako any io fiangonanareo matimatesanao io. Teny ndelana zay zay fa andeha atory
tsy tarandray sy izany androany tsy maintsy niala aloha tany an-trano ary se ka manaona aloha se ohatra hoe manona tokoa se Orsola inona foana ty mampanjononjonotra ny sety ary aizany tsy nentina le miday ka ny amin'izay indrindra ke mampiasa ny saiko se efa tongonga aloha tale to mbola tsy tongoka zany so de mba misy arivo ariary alohany am'siany mba inanako lasopy atsy ivelany atsy vetivety tena tsisy vola tsony ety amiko na ariary azako tsay Orsola ka tsy voaviana ve ny farany volana ny tsisy vola sady ahoana ny MC tantara lava be ny am'izany fa misy fotsiny sa tsisy any MC fa so de tonga tamiko eo mitalika tsy afaka mivoaka ny tsony ahy ka andao ary araka raha izany fa za koa hitady zokely aloha fa mangetaheta be zany fa ono ahy nisy inandray aloha tany an-trano tany hitako hoe lagilagy be mihitsy nisy ety tena zay mihitsy ry se vehivavy mandreraka tena mandreraka raha ngaty fa vehivavy mandreraka ahoanandray mbola ivery ihany otreritsona fa iverinareo fa izandray fa misy inandray ary misy inona ka loza ngery se ary tena loza miatra manaina mihitsy mety avoaroka amin'ty asako ty le izy fa misy asa tsy vitany se angasa misy etan'olona ny fandiso sa eny raha vitan'izany noko aninonako ka tantarao ara hoe inona le mitranga kosako enonareo ngery jona natao ny very fanomezana ao amin'ny fiangonana ngery se le kopy sy medain'ny orinasa azotsika tamin'ny filalaovana baolina ahoana tsara hoe solo se ty koa manao zay mahatezitra efa loza tsoroa matany ohatr'izany mbola imezany se ihany ako mariny azafady ry se atera mialatsiny tsy mbola nahita ohatran'izany mihitsy aka zay natonga nomeka enjana nge zany ry jona mariny ono ary se so de mba mararo saina ary ty very vadiny se ty ka mba efa ela ihany zay nahampinamana anazay fa tena tsy mbola nahita azy nanao zavatra tandrevaka sy nanao tao foana ohatran'izany kosa ka fa de izy aloatra ny nanasa ny atodohan'ny tany se ty de tena tsy haiko tsony ry se izy moa fa tsy ro mpiara-mivavaka amindreo ihany zay azoko raha hoe nanasa ny atodohany mety hoe moramora ihany fa mety nisy napiditra rivotra mihitsy angamba atao anaty atodohany tao mariny zany se no ataon'ny mpivavaka am'izao de omeny setsiny viara ohatra ka misafidy ny tsiditra am-piangonana tsonitra tsy haiko tsony ry se tsy anjarako mitsara ny se am'izany satria samy mbola hotsaraina am'izay nataony avokoa nge ny olombelona rehetra ny olona am'izao koa nery se efa drodroky ty vidim-piainana tsy sasatry ny miakatra lafy ty tsy hitany tsony zay asiany sainy hany ka raha voatarian'ny olona sy lemen'ny hafan'ity resaka fivavahana amin'ny fangaro mazi ty ny sainy de tsy mahavita mandanjalanja zay tokony ataony sy tsy azo atao tsony fa de tonga de mijoboka araka ny fiteniko tsy afianiko anse aloha fa na za koa aza ohatry mitady anaraka ny dirase zany zay azoko tsy manao anse mihitsy hoe manaralo ny diako ny ahy eo efa safidiko mety amiko matona rahako saingy ny mety amiko tsy voatery ho mety amse ka mandiny tsara de fakafakao tsara aloha alohan'ny anapahana hevitra so diso hevitra eo se ohatry marina tokoa ry se le tenin'ny Karl Marx iny raha izao mahazo amin'ny very zao ny diniana ka le tenin'ny Karl Marx hoe ahoana moa zany se tokoa tsy tadidiny se ve le nampifamaly ny sesy le mpampianatra antsika fahiny se tam'izany nahafana fo be mihitsy sady tena niseho azo tena kristianina le hoe la religion est l'opium du peuple indrindra ry se zao vao tena tsapako fa tena pozina mahery vaika ho an'ny olombelona tokoa ty fivavahany ty mariny ka za ndray aloha mahita fa tsy de fivavahany loatra ny tena pozina fa le fampiasana azy se tia ka na inon'iny natao tsy maintsy mila hery hafa ivelan'ny tena manampy atsika isika vao mahavita zavatra tsy ratsy mihitsy ny fivavahana fa ity izy ataon'ny sasany fitaovana entina mangoroka reny ity ny tena ratsy osolo azoko ny tiany atongavana zany azoko zany hoe tsy manohitra fivavahana nge zany se fa le fombafomba-pivavahana sady tsy mafana ny tsy mangatsika ataon'ny sasany eto amitsika no tsy akarisitrahany se azony se tsara tena azony se ny an'ny sasany zany moa de tena fangorona-karena tafahoatra mihitsy hoa ny an'ny sasany ndray de tsy misy afa-tsy nijery bika n'olona sy zay fomba fitafin'olona no aleany am-piangonana sy zay za koa aloha efa tratra hay azoko nisy fotoana ny vavaka de adiniko nijery fitaratra talohan'ny nandehanako
Ka irangaty nisy dentifrice tsy afaka ny sisa avako ary ty zay dentifrice zay monja nampivanetika an'ireo tovavy maromaro teo nilako. Se kosa zany ko. De tena tsy nitsahatra ny metamiko ange ireo tovavy ireo mandrapatapitry ny fivavahany. Saingy fady azy zay mba nyteny hoe misy poti-javatra ange ny vavanao raha misina ohatrohatr'izany. Zao solo averiko ihany. Tsy hoe tsy mankasitraka ny fivavahana fa le mpivavaka manana toetra ohatran'izany lazainy se zany mihitsy ny tsy tirako am-piangonana. Zay tena mialatsiny any siara izany. Vao ny teny mantsy se teo hoe fa 5 taona zay tsy niditra am-piangonana de fa nandray an'seho anisan'ireo ateista ngia. Eny zay andraisan'ny se azy eny tsy mampaninina de hono ahoana tokoa moa zany no ataony seka. Ahoana ny fomba merenana an'ilay médaille efa niteny azy mafy aloha maleriva sady niteny taminy hoe eto miverina teo aleistro. De raha tsy manao an'izany izy ka. Raha tsy manao an'izany izy de ahoana? De tsy maintsy an'ireo fanapaka-hevitra entitra koa sary Jona. Ka na izany aza abdinio tsara ihany zay tokony atao aloha Oay iny talefa andao am'izay itsingana andao re. De zay kiny zava-nisy tany zany tsy hitako zay atao. Entitra be izy maleriva sady hitako somary tezitra mihitsy. Maraina azy izy tsy nanoroka tahaka ny fanaony akory sady tsy niandro sakafo maraina fa tonga de nirintona fotsiny. Tsy misy tokony atetraka izy fa asany devoly zany Zany ve? Motsy fa aminaniny efa nilazain'le vadiko tamindry ve zany ka. Tao marina daholo tokoa aloha le nilazainy. Zany mihitsy ka. Vao fantany tokoa ny marina de nisafoka izy. Ary tsy vitan'izany fa tena naniratsira tokoa izy taorin'izay. De inona zany akino ataotsika? Tsy tokony hemtraka isika. Averiko amindry ihany fa asany devoly avokoa ny mahatonga an'izany. Misy devoly mipiripirina aminareo ary amin'ireny fitaovana sarobidy ireny mihitsy ny tena hitoerana eny. Zany mihitsy angamba ny mahatonga anay tsy mba manankarenako. Raha mbola misy fitaovana devoly vita amin'ny volamena na zavatra lafo vidy toy ireny ao aminareo ao, de eto aty am-piangonantsika diovina sy anasoavana ny manitra. Aza tehirizina any mihitsy. De aza mienjy efa niratsirana nataon'ny vadindry izany fa tsy isy akory ireny teny ireny fa le devoly ao anatiny ao. Reso lahatra izy tsy sisika merina andreo médaille sy coupe efa natolotry ny fiangonanareo fa mety ahita loza avy amin'Andriamanitra amin'izany ankenareo Asay vakiny le ao amin'ny ohabolana toko 7:720 hoe aza manao amina manao hoe mandeha anaka miverena raha pitsa manome. Sao de mba tokony hanao délivrance any koa ny fiangonany mety mihitsy zany fa zany hoe tokony amin'ny andro tsy maha eo ny vadindrino anaovantsika azy Zany ve? Izy mantsy mbola tsy voadio ka tsy mety raha eo masina iny Ay tokoa moa. Mba ataovy tokoa izy mety Efa tena te hilamina sy te hiala amin'izao fahantrana lalina diavinay izao mihitsy nge zany Aza matahotra kia adindry sady anga le ao amin'ny Jeremia toko 7:20 andiny faraka 20. Le hoe fa za mahalala ny hevitra iveriko anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana amin'ny farany. Zay indrindra. Vakio foana kiny baiboly hitako tena mahay baiboly ndry hatramin'ny vavahana tato amintsika zay sady mahay tsenjery ny toko sy ny andininy tsara. Raha vao mibedibedy andriny vadindry de tonga de omeo toko sy andininy fanaraka amin'ny teniny am'izay kofona tsy mahita olazaina. Sotra mihitsy akia amin'ny toro hevitra. Efa ndrava ihany tsika ity de aleo amin'izay angamba aloha ody. Eny ary ombanao aniny tompo. Tena reraka zany ka efa mifito sasany arivo zao. Mena fa efa masaka solo zay ny variko. Nefa tao mbola mikatona avokoa nge zany varavarana rehetra zany. Fa lasay za riny. Sa masany aloha ny sakafo de efa natory izy mianaka. Ohatray, ary tao mbola mety be nge zany trano zany Fa lasa iza koa ary le adala be iny. So ihany aloha fa nitondra lakle. Aloha voina de miditra fa mety tratra ny fitohanana any an-dalana any koa ngamby iny matoa tsy mbola tonga ihany hatramin'izao.
Tsy misy olona nge atao trano zany e. Ohatray, fa lasa iza koa sendra kely. To tsy atao trano tsony. Ny varavarana rehetra nefa mbola nidy daholo teo. Mazava zany. Lasa ny soloany zany ny zanako. No dia atoandro teto zany iny na lasa ny sakafo any ivelany any izy mianaka fa ka mahandro sakafo. So ihany koa aloha efa ny sakafo tany am-piangonana e. Tsy mahamasaka tsony aranga fa zay ataony eo ataony a. Aloha tonga dia matory fa iza koa ny andro andreny eo. Vero ahoana ry soloavako a. Miantso angany malalako. Mba jerijereo zazakely fa lasa aloha Tsy aleo ve miaraka ihany tsika telo mianaka e. aleo re za ihany aloha no mandefa fa ianao mijanona mijery ny zazakely rehefa lehibe sy mahazaka tena ny zazakely dia miaraka amin'izay tsika tsy maninona miafyafy kely aloha tsika mandrapy lehibe ny sendrakely zany Eny arakery malala. Vero tsy voateo avy ihany nanafatra anao hoe jerijereo tsara sendrakely zanatsika fa andeha aloha. Solo, fa nakay sendrakely teo. Vehivavy tsy vany mikala tsy manjary ty matiko tena androany loza tena mirenireny fotsiny dia zao ny zanako latsaka any anaty dobilala be any. Matiko tena. Voay ty varavarany ty oa. Voay ty varavarany ty. Voay oa ty varavarany ty. Vero voay ty varavarany ty Vero. Andriamanitro, aikay nofy. Lo zany marina. Na nofy ratsy be aho. Nalaiko nofy zany ny resaka ny fanaovana isolo fony aby evoka ny sendrakely. Ohatr'ireny mihitsy ny resaka ny fanaovana tamin'izany dia tapaka fa izy ihany aloha ny miasa fa za mikarakara tena dia mikarakara ny sendrakely zanakay rehefa teraka soma tsara izy. So ihany fa nofy fa tena nampatahotra mihitsy ry endriko solo tao anaty nofy teo. Mena be ny masony dia rombotra be ohatr'ireny olona daly ireny izy. Oay, ary iza koa zany mandona ao am-baravarana izany. Vero voay ty varavarany ty oa. Voay ty Solo. Ay, maraina mihitsy ny andro vao malala miditra ny trano. Lozana natory tany amin'ny fatim-behivavy tany anga. Ohatray. Ary iny ty mampivandravandra. Vehivavy tsy vaniny ianao Izy tsika ny tsy vaniny Ianao Za mipetraka tsara atao trano sa ianao fotsy varavarana tsy malala mody raha tsy maraina ny andro. Ary iza moa ny zanako ny nataonao? Za ndray nanontanianao hoe aiza ny zanako Tsy mivazivazy aminao ary Solo Aiza ny zanako ny nataonao? Ohatray. Fa manina koa ary any mpanjin'ny solatra ny paladikatra ny tapin-dohatra an'izao Zana raha miala ty amiko mihitsy ny masony sady masika be ireny fijeriny. Ary aiza ianao iny fa tsy ny fanontaniako ny valiany Aiza ho any zanako? Sa namidinao koa ny zanako? Tsy misy zanako tsony ato mandehana tadiavany amin'ny fiangonanao any ny zanako fa ato tsy misy zanako zany tsony. Moa tsy fiangonanao isy fatifatim-pivavahanao ihany namononao ny zanako Tsy azoko. Zany Tsy afaka mamaly ahy mihitsy ve ianao Tena misy devolo tokoa ngamba ianao ty matoa mafiloha velona sy miteniteny foana ohatran'izao ka tsy mbola nikasy tanana ny zanako hatramin'izay na olona hafa za mifalendrikendrika amin'itsika. So dia mba ianao no namono ny zanako. Miary tatazo Maty fa maninona felahanao ohatran'izany ry Solo Zany izy Tena misy devoly mihitsy ianao. Miala ny devoly, miala ny devoly. Ahoana? Niala vely le devoly sa tsy niala Rehefa tsy niala izy dia aleo za no androkanareo miaraka. Enao sy ny devoly ato amiko lasa mivoaka amin'io varavarana io dia tsy miverina tsony andrak'izay fa tsy mila anareo aorono ny entana dia lasa Lasa tositosika ohatran'izao Solo Mialahy ianao. Lasa ianao Tsy ory amiko fotsiny Aiza nasianao ny zanako? Aiza Zanakao? Fa nateraka nga iny ka Aiza fotsiny sendrakely zanako nataonao Ay, sokafo tsara ary ny sofina. Any amin'ny hopitaly izy miady amin'ny fahafatesana. Zany no izy Fa nataon'ilay tsy misy sainy ty inona ny zanako Dia aiza ny zanako nataony ty? Any izy any
miady amin'ny fahafatesana izy zany satria ny reniny mpivavaka be mafana fo amin'ny fiangonana misy azy, mpivavaka tsy tapaka isan'andro, mpanome ny fananandreta ato an-trano manampiana ny manitra any ivelany any, mpanala devoly sy ny sisa. Diso tena diso nanankina ny anjanako tamin'ny olona fotsy varavarana sy malemy loha. Be tsara velatsy sakan'ny olona misingambolony. Fa marina ve zany lazainao zany? De aizy sendra kely amin'izao? Aizy izy? Any amin'ny hôpitaly izy Ramatotia. Toran'ny anoanana izy dia tsy maintsy nampidirina any amin'ny réanimation. Andriamanitra lozy ty de hôpitaly aiza? Any amin'ny hôpitaly Ramatotia. Rehefa tsy fantatra hoe hôpitaly aiza ny misy azy dia mandehana ny tany an'ilay mpaminaninao fangatsy hoe mpaminany ray le mpampivavaka anareo anka. Solo aza manao an'izany re. Ary de efa mampitandrina anao fa raha maninona ny zanako iny de efa ampitady tsara tsika. Zay fa lasa. Solo andraso rehefa hiaraka aminao fa hôpitaly aiza ny misy azy. Tonga de velomin'ny fiara de lasitsika ry dao ihany. Tena masizy marina. Efa nisy fiarany andry azy tao ivelany tao. De inona re no ataoko Hoaiza? Tena tsy nety ny teny an'izay hôpitaly misy any sendra kely zanako mihitsy Solo. Zaho koa ty tena tsy manambola tsony na de ariary aza. Raha mba nanambola azy dia afaka nanakana taksi nanarahana n'iny fiarany tondra azy iny. De zay kiny zava-nisy tany tena tsy hitako tsony izay atao sao de mba fantatra ny vadindry marina aloha hoe hôpitaly aiza ny misy azy. Ka izy ane zao tsy eo efa lasa any ambanja hatry ny maliriva izy zoko. Zany veky nefa nge ohatra nahita azy teo sady ny fampiaraba mihitsy zay zany ve ary mbola tsy lasa ndray zany izy raha izany mba hafahafa koa nge kindry izany sady ohatra ny hoe malaindaina be zany ry anampy fa misy inony kosa tsy hoe malaina anampy andry fa eto ambavaka fotsiny tsy misy tsy vita ny vavaka zany. Ka efa mivavaka nge fa na izany aza ny finoana tsy arahanasa de zavapony. Eo moa mba ataovy izay mety raha misy vola azo ampisamborina aloha ao amindry eo de mba ampisambory ana de 2 alina ariary fotsiny aza aminjeko anjanako. Aza de misahirana mandalo ny fananana be amin'izany fa Andriamanitra manana hevitra heverana antsika. Ka tsy hitako tsony angeka izy atao tena vaky ange ny lohako zanako iny tsy manana afa-tsy iny ange atovy an-tsaina fotsiny fa ninona mitranga de efa zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Io fahoriana mahazo andry io nge tsy ampahafiry ny fahoriana lanjoan'ny Job tsy tokony kivy amin'izany ry mety mbola fitsapan'Andriamanitra daholo angamba zany mba hitomany vadindry vavaka ato amintsika ihany koa. Eny fa ampisambory vola 2 alina ariary fotsiny aloha aky anaovako an'izay azo atao ka ao aneky zao tsy misy vola zany tsony. Aiza kosa kiry andra de hoe tsy hisy vola ao na reny rakitra netsinetsy isan'andro reny ihany aza ve. Ka ireny ane vola efa voataha manokana sy voatokana anaovana ny asan'Andriamanitra tsy azo kitikitihana mihitsy reny. Fa ny famonjena anjanako ve amindry tsy mba asan'Andriamanitra mitady ho tesitra nendry zany adio sady angaly ao amin'ny ohabolana toko 720 hoe ny adala manampatra ny atezerany rehetra nendry kosa manonona sy mafy azy. Ka toroy hevitra ary inona zany ny tokony ataoko amin'ny andro mampahoro toy izao indrindra kiny tokony anaovantsika fanatitra ho an'Andriamanitra mba hihainono ny vavaka ataontsika manaova ki fanatitra. Ka zange tsy manana ninina tsony ny Andriamanitra ato amintsika ngeky tsy mba miavina tahaka ny any sasany zany azo ndriomena azy avokoa zay rehetra misy. Ka zange tsy zatra manao fanatitra ambanimbany vidy zany rehefa manao ihany aloha de aleo manao betsaka afaka miverina any aminareo vetivety eny indry ka kambe aky hiverina any za efa mainka monjy anjanako. Ka zay lafilafy vidy any amindry ihany fotsiny ary omena an'Andriamanitra ka ity amiko zao tsy misy afa-tsy ty peratra tamin'ny mariazinay ty sy reto rojo volamena iambozonako retoko. Ao jereko sa ve mety raha reto no atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Andray kosa aky hatramin'izao ve ndry de mbola samy tahiry antony zavatry ny devoly tony ihany sady zay amin'ilay lafity be mihitsy ane izy zany tsy mahagaga kay zany raha tsy lasa mpanan-karena mihitsy nareoko
Soroteny ainga andreny aky de omeo an'Andriamanitra nasoavantsika ny mahantra. Tena marina ve kizy zany? Tena marina kizy zany ny zavatra lafo vidy be toy ireny miteraka ady satria avy amin'ny devoly de tsy akasitrahan'Andriamanitra. Andao ainga indri entina any am-piangonana de atoloron'ny tompo reny. Roviana kitsika vao tafidinany nga tsy mety raha ety ihany nanolorana azy. Netika fa zany hoe tsy maintsy avelako rereto zany aloha ndry andraso. Zay eto ny fanomezana anao petraka rehefa avy mivavaka ndry. Zay fa ho atsy ambadika atsy mivavaha de lazao an'Andriamanitra avokoa zay ao anatin'ndry ao. Ka za ngeky tsy afaka hivavaka ela be eto zany fa mbola maika nga tsy mety raha mba entina mbavaka. Apetrao eto fotsiny ary ny peratry sy ireny firavaka reny de izany no mivavaka ho andry zany misaotra betsaka kia. Tena manana namana tokoa manana andry. Zay fa lasa aloha zany. Eny ary andraso aloha. Ty le roa alina saika ho samborindry teo ary ho afoko andriny ary tsy manina raha tsy averina tsony ary. Misaotra indrindra kia. Tena olon'Andriamanitra tokoa kia raha ndry tika. Misaotra kia fa lasa. De ahoana ny solo nanao ahoana izy torsy? Tena kivy ary Serjona. Mandeha tahaka ny rano ny volany vidianana n'izao karazam-panafody rehetra nefa hatramin'izao nge le zanako tsy mbola mahatsiaro tena akory. Tena kivy tanteraka ary Jona. Tsy hitako tsony zay atao aza kivy zany aloha sy marina mila mahay mitraka se ary ono mba haizy veriny to tsy hitako nandalo mihitsy ka. Atao inona ty kory se reny olona mpamosavy reny tsy izy ihany ve nahatonga ny zanako ohatr'izao ka na izany ara solo tsy mety tokony ho tonga eto izy amin'izao satria mety ilazy nge sendra kely zanakareo. Tsy mila azo tonga eto zany tsony ary se ampiasa vitan'izay tena marina nge zany Jona. Isiany eny tsy mila azy fa ny zanakareo ny mila azy solo Jona inony tsy mahiteny diasy angase tsy mila azo tonga eto de ampy zay ampy ka tsy tiany se zany ny asitrana ny sendra kely zanakareo Jona fanontaniana tsy tokony hipetraka nge zany miantso antsika nefa dokotera ry zany mandehana aloha se makeny vetivety aingany se de toty aloha ameo aty ny telefony iny tazoniko fa tsy azo hitondrana telefona amin'ny réanimation aingany se ty ary ilaozako vetivety aloha se ary aleo aloha atsona amin'ity vero ka mino fa ato ny numéroany ndraso jehana kely io Allô vero ve io eno ato Jona ihany zao ry vero tonga avy aty amin'ny hôpitaly GRA ianao zao de zao tonga avy aty fotsiny de andrasako eo ambavady zay ihany zay andray ary iny ty mahakivy be anse ohatran'io tasy-panafody anga iny amse iny ka de mialina soroetsy ny totaly ny mbidiny reto fanafody reto nefa vola akao tangery roa alina sisy de tsy haiko hoe ataoana zany reto se mandehana aloha vidio fa ilainy reny matona saina novidiny de reto misy vola de vidio aingana ny fanafody ary aingany se fa aina neny vonjetsika ty solo atray tena menatra ny se ohatriny reto se mandehana aloha telo etsy ariary reny se ary mandehana aingana fa azy ilozany se miodikodo lasa vetivety ary de akiniko amse zany ny fiandrasana ny sentakely eo aza manany am'zany se azafady se fa nidolo ny farmasia tany de zay vao tavaverina ka nanaona izy tao tena sahirana rery taty zao saiko ohatray reny ty mampangano any masony setiry Jona sola mahaiza se mionona Jona de sanatria ve tsy marina zany ka sola tsy namatsika tsony izy ry se Jona mahereza so de mba tsy marina zany tsy mino an'izany sendra
azy ilozanao dady solo azy ilozanao ry ahy tsy mino ahy mahaiza ry se mionona fa zay ne ny lahatr'Andriamanitra lahatr'Andriamanitra tsy laiko manonona an'izany Andriamanitra zany tsony sy aza miteny an'izany sisy ilako an'izany tsony leo an'izany Andriamanitra zany oka solo raha misy zany maninona tsy nireniny vehivavy tsy vanina nampijaly azy inona lainy fa tsy tia zanako tsy manatsy ity tsy mila an'izany ary sy solo ny fanompo mivero an'izany any nafaty anjanako oka aloha zay sia andao aloha isika hipetraka kiletsy andao aloha solo Jona fa misy inona de sanatria ve vehivavy tsy vanina anao inona tindrainka ala-mpamosavy tika motsy efa tanteraka ao zao mifikasanao solo efa matinao ny zanako lasa ianao mandeha any lasa ianao mandeha any solo mitony aloha sia aza de mitabatabotra an'io aloha aty amin'ny hôpitaly eo asika fa maty ve zany ny zanako Andriamanitra mifona aminao atompo lozako tena lozako aoka zay namony olona tokoa re ahy ary aza manao ranomasy manetsikelikeo ty fa lasa mandeha any solo tsy efa tanteraka zao ny sitraponao tsy ianao ihany no milaza fa tsy mahasaka nanao tsy hanompan'Andriamanitra raha zay io zaza io mahery loatra ny teny ka satria efa maty io zao le zaza nampifamatotra atsika de maty nanaraka an'izany koa momba atsika tsy mila anao tsony aza manao an'izany re tsy mila anao ahy aza rinao amin'ny antalako re ahy mamela reny eloko tsy vanina ianao mamela ny eloko fa olombelona ihany ange lasa ianao mandeha any lasa mandeha any vero aleo angamba aloha ianao mandeha de rehefa milamina zao de miresaka nareo mbola samy mafana mifonareo zao ka tsy mety raha miresaka eto nareo ka tena mialatsiny mihitsy aloha tsarovo ry solo fa fitiavako anao sy fitiavako ny tokantranontsika daholo angeny tonga anao tao foana ohatry reny raha mbola mijanona anao na ray sekondy aza de velisiko amin'ny timbaravarany ty loanao ho faty any tena miangavy nareo mariny miangavy ary vero mandehana aloha ianao mandehana mihitsy aloha mandehana aloha anao mandefa manahirana be any tianao foana ry solo avako zay fa lasa aloha de rehefa mitony tsara ianao miresaka tsara ary sika de zay sy ny zava-nisy tany verony tsy raha teo amin'ny tany sy ny nofo mangatsika ny vataniko tao tatrano tena mampalahelo zany zay tsy nisy ninina azy ko natao tsony tsy afaka nanany anina tamikory oka zay aloha solo maheresy mba halalina am'izay zany ko tena nampalahelo very sy ray zany ka de namony teny zany izy sa namony teny izy nisotropoziny izy rysia ohatray marina hitany se itsy davankely itsy io fotsifotsy ambolona tabatro io tsy fantatry ze nahitany an'io fa tsy haiko mety hoe efa nividiny mihitsy angambany tena loso zany se mbola reo kaikin'ireo raha teo sy nividianany azy zay tsy nitahiry an'io tato an-trano fa vo nividiny io ary efa nomano mihitsy angambo zao ity eno a io ohatray marina se zereo nge tena pozina mahery vaika tokoa ty rysia ty zany no sotroiny eno jereko mifofony ty fotsiny nge se de fa mahafaniny tena nampalahelo se vero mampahelo tokoa ryse izy marina tsy namelany reo tsy valara raha tsy niala hatraminy eny nompoziny ny vadiko ary tsy namelany raha tsy afaka hatraminy eny tsy azoko zany fa nopozinina ve izy sa namony teny tsisy ihany ve teo no nilaza fa namony teny izy ka inona ndray ny tena marina de zao ry jona sady nipozinina izy ny namony teny ary ny pozina nampisotro ny sasany azy de pozina mahery vaika lavitra noho io pozina hitany se teo io fa nisy nanapozina ve zany izy de fantatry ve le nanapozina azy ary ka fantatro tena fantatro ry jona ary disy fantatro loatra aza inona no andrasana azy nahoana no tsy tonga de torina fa mbola avelirery amin'ny foana hatram'izao ka se ty koa manahirana mihitsy ka mo tsy miendrika hosazina ve ny olon-dratsy ary am'se tsy hamaly ny ratsy ny ratsy ary se ny tompo hiado anareo fa ianareo kosa angina solo fa izy anefa le nanapozina azy raha olona fantatry se mantsy tokony fantatro ihany ko ary na tsy hitory ary se za tsy maintsy hitorina de amin'ny mahampinamana asy vero ihany ko sazaka ka rehefa nitataraiko an'se reny rehefa nilazaiko reno
reny nanome pozina mahery vaika azy. Solo a, izy zany e, mahinona tsy laza isy ka tsy laza fa vinan'io dia fantapataro io e. Ary eto ary se vao tena meky fa mahery lavitra noho ny pozina ny fandeha-tsaina sy ny filalaovana fanahin'olona ataon'ireny milaza azy hoe mpitondra fivavahana sasany ireny. Tsy mitady afa-tsy izay andremena ny sain'olona zay. Ve ka ny fivavahana no lazainy sy efa poziny Zay nge ho ahy. tena marina tokoa ny voalazany seka. Zao Sola, tsy ratsy ny fivavahana ary tsy mahavita ninnin'ny tsika olombelona raha misaraka amin'Andriamanitra. Saingy ny fanararaotana ataon'ny sasany mampiembotra ny ondry tokony hiditra ao ambala sia, ary ataon'ny olona tsy mpino ahoana moa seno hiditra ao anatin'ny valan'ny kristianina raha toa ka ireo izay mitonona ho tena kristianina ihany mangalatra, mangala-padin'olona na koa hoe mijangajanga sy ratsy fitondran-teny. Marina zany re Jona. Ary tsy pozina koa ny fivavahana fa fanafody farany tampony mpanasitrana ny fanahin'ny olombelona. Saingy raha mihoatra ny lanjany na hoe tsy hainy mampiasa azy dia anjara ho pozina mahery vaika mamono antsika izy. Ka dia mila mandiny teny tsika rehetra zany Sola. Zany dia zany tokoa sy ny tena marina. Ny zavatra tena sikarotra koa tato zay dia tovariana miady atrano sy mifanaratsam-pitoerana fotsiny samy Zay kristiana. mihitsy tena marina zany se. Dia tsy mitady afa-tsy izay tetiky famelezana ihany. Toy izy ireo indray no toa mifanasa vangy sy mifanaratsotra. Tsy zany velively nefa no andraikitra miandry azy ange. Ny andraikitry ny kristianina dia ny fampidirana ao ambalan'ireo ondrina nisy ireo mbola mirenireny any ivelan'ny valan'Andriamanitra. Dia mifanampin'izay koa ry Jona. Ny zavatra mampalahelo se dia tsy mipetraka amin'ny mahafivavahana azy tsony ny fivavahana sasany amin'izao fa lasa fitaovana politika sy fanangahoana karena sy ny sisa Ka raha oviana se zany ny kristianina eto amintsika vao tsy hifanenjika intsony a. Raha oviana vao ahirahina ka raha oviana angamba dia nofinofo zany se. Nofo Gazety io. io se io misy mpivarotra gazety io a. Aleo aloha hividy iray ho vakivakitsika eto am-piandrasana fahateto e. Mba hanaovana gazety iray ny azafady indrindra tompoko. Inona orin'ny se malaza zao? Ny gazety amin'izao ve morse resaka fa tsy politika. Rehetra zany misy hoe loza matsiravina. Siterina mpitatitra lasantsy nandona fiangonana. Niaran'ny rehetra kilan'ny afo tao izy mivady. Oay, ka tsy tia ve le fiangonana ny vavahany vero? Io jero nge Tena fiangonana io. Ka atao very no mivavaka. ino a? Tena nalaza be tamin'ny fanambakana olona sy ny fangalarana mihitsy io fiangonana io Sola. Andraso hoe pejy fahafiry izany sery Jona. Jereo hoe pejy fahavalo io. Andraso hoe vakina vetivety. Ao Dia ahoana hono izy ve se? tena izy mihitsy torsea. Io ihany trano anaran'le ramatoa dia ty ambany ty ny anaran'le mpitantana sady mpanorona n'le fiangonana. Aiza hoe si? Io Fady hoe hitanao io. tena anarana malaza be mihitsy izy zany a. Raha tsy diso dia io rangaha io ihany koa le saika nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka tany ambanja taona vitsivitsy lasa zay. Tena mety ho marina zany rangaha ty a. Marina mihitsy zany ka. Dia mipetra-potsiny very se ny fanjakana manoloana ny tony fangalarana sy fisolokiana-kolako tony. Tena mampalahelo ny malagasy roa zao avokoa foana ny ainany ka roitiny sasany amin'ity hoe valim-bavaka direkta sy ty hoe resaka faminana iny ity dia roboka dia reniko tokoa. Ka dia tsy hitantsony izy ty se. Ny mitandrina ihany ny tena vahaolana dia mamakafaka tsara. Tsy misy azo mena ntsiny fa samy miaro mipozina tsy ho any ambavana izay ihany. Dia tena marina tokoa se zany. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe poizina mahery vaika. Nosoratany Niami, novelominy Rakoto, Sinez, Bruno, miaraka amin'ny Anjarliva sy Oli. Nandray feo sy nana totosa, tovy razana mamonjy sy Olosoa.